lalaon'ny mpiasam-panjakana izay mivondrona ao anatin'ny AJF kosa indray izy ity basketball baolina kitra ny taranja volleyball tamin'ity farany herinandro ity hofitinina aminao anatin'ity fanadidiny ity nivoaka talao tamin'ireo taranja telo ireo. Nitotetsy amin'ny kianja mitafina korindano ny fifaninanana eo anivon'ny AJF na ireo mpiasam-panjakana manao fanatanjahantena ka ny taranja volleyball sy ny basketball no natao tetsy korindano. Teo amin'ny taranja volleyball ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny fihainana teo amin'ny sena izay manao akanjo manga sy zareo avy eo amin'ny menina manao akanjo maitso. Misaraka atsala seta ronoroa ny rotota ary voatery niditra tamin'ny tie break ka teo natafavoaka an'zareo avy eo amin'ny sena tamin'ny seta 3-2 resiny tamin'isa 5-5 ny menina teto amin'ity lalao ity. Vokatra teo amin'izay taranja volleyball izay ihany dia ny Justice nandresy ny Université Antananarivo tamin'ny seta 3-0. Taranja basketball kosa dia ny fihainana teo amin'ny présidence manao akanjo maitso sy ny midy manao akanjo mainty ity arahantsika amin'ny sary ity. Nazava teto ny fandresen'ny midy tamin'ny isa 3-50 no 7-30. Toy izao kosa ireo vokatra hafa teo amin'izay taranja basketball izay ihany ny MGS nandresy ny MTP tamin'ny 20-50 ary ny santé kosa dia nandresy tsy niady ny ENAM ka nitokisa 20 avy hatrany. Ministère ny Justice nandresy ny FOP tamin'ny isa 20-4-20. Mizotra araka ny tokony izy ny faninanana ho ny tale teknika nasionaly falimanana Julien Juste. Tsapa zany am'zao fa tanora mandray anjara misy sokajiny tanora sy ny vétéran ary ho an'ny basket efa maromaro zany ny équipe dame mandray anjara ao anatiny. Tenenina zany dia maro ny mpandray anjara ao anatin'ny fifanitsanana amin'ny championnat eto Analamanga am'izao. Atsoatsy hiatrika faninana nasionaly aiza ho aiza amin'izay fotoana izay ny eto Analamanga sy ny atao hoe lafiny teknika amin'izay faninanana nasionaly izay. Raha fantatra moa zany fa atao amin'ny Tamatave ny faninanana nasionaly amin'izao fotoana zao moa zany dia mamitahiraka mihitsy ny filoha président ny AJF isan'ny manomana ary mametraka an'ilay antenne régionale ao Atsinanana amin'ny région Atsinanana efa eritreretana sy misafosana ny andraisana championnat national izay atao any Thomas. Raha amin'ny fanaresaka teknika moa sy ny logistika dia efa hanomboka hikarakara zany zahay miandry ny fahatongavan'ny président avy any Tamatave dia jery ny akaika ny resaka logistika sy ny infrastructure any Atsinanana zahay. Toy izao kosa ny vokatra teo amin'ny taranja baolina kitra kianja telo nandray ny faninanana dia ny teny Amboanjobe sy ny Antanety Behivato ary ny teny Tanjombato. Vokatra teny Amboanjobe ary ny présidence nisaraka tsala rainoray tamin'ny MCC sokajy vétéran io. Ministère ny transport nandresy ny SEMR tamin'ny isa 2 sokajy jeune. Ny Justice dia nanamotsana ny MCC tamin'ny isa 4 sokajy jeune ihany. Ary ny culture dia niondrika nanolona ny MPMP tamin'ny isa 2 mbola sokajy jeune ihany. Teny amin'ny kianja Antanety Behivato kosa dia ny primature nandresy ny FOP tamin'ny isa 2 mbola sokajy jeune. Ny MPTDN nandresy ny ENAM tamin'ny isa mavesatra 5 sokajy mixte kosa indray ary ny transport nandresy ny MEP tamin'ny isa 2. Teny amin'ny kianja ny Tanjombato nisaraka tsala rainoray ny CNRE sy ny MGS ary ny MRHP dia nanamotsana ny ministère ny tourisme tamin'ny isa 10 ary ny menina nandresy ny MCRI tamin'ny isa 3. Taranja jeu corporatif kosa indray ity anivon'ny commune Antananarivo renivohitra dia nitanterahana teny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina tamin'ity farany herinandro ity ny andiany voalohany amin'ny jeu corporatif anokarakarainy ny commune Antananarivo renivohitra izay nampitondray ny anarana hoe lalaon'ny arivo.
Fombiazana tanteraka no azo ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ny fikarakarana ny jeu corporatif nampitondraina ny anarana Lalaon'ny Arivo tetsy amin'ny kianja Mahamasina tamin'ity farany herinandro ity. Hetsika izay nataon'izy ireo hanamafisana ny firaisan-kina sy fifankatiavana eo amin'ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa mpakafy ny fanatanjahantena. Natratra 70 moa ny orinasa namaly ny antson'izy ireo tamin'ity Lalaon'ny Arivo andiany voalohany ity. Izany dia ahitana ekipa 23 any taranja baolina kitra, 12 any lawn tennis, 17 any basket mixte, 7 any basket vehivavy, 17 any volley mixte, 12 any tennis de table, 17 any tsipika nety be ary 15 any beloty. Taorinin'ny fahombiazana azony tamin'iny andiany voalohany iny dia nampanantena mbola itoizan'ny hetsika ny tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny DCVC izay nikarakara ity Lalaon'ny Arivo ity. Tenena hoe tratrantanjona zakilao satria maro ny orinasa namaly ny antsony commune Antananarivo amin'ity jeu corporatif première édition ity izay mitondra ny lohateny hoe Lalaon'ny Arivo. Mpandray anjara orinasa maro ihany satria natratra tany amin'ny 70 tany hoany ny orinasa mandray anjara tamin'ity jeu corporatif ity ary totosa soamantsara omaly sy androany alady ny lalao nanaovana ny dinana famaranana rehetra ka dia isorana itona ny mpandray anjara nandray anjara tamin'ity jeu corporatif izay mamany commune Antananarivo ity izay entitsika nentinay ny fanelaseran'ny mpiasa amin'ny tsotraky ny andavanandro fiainana amin'ny asa mandrara any amin'ny toerana misy azy samary samihafa dia misaotra betsaka amin'ny manaraka indray zany tonga dia teneny koa satria misy première édition deuxième édition zany a tonga dia vateny gaty fa misy ny deuxième édition ahafahantsika manohana izao etsika ampirahalaina sy ampitiavana zay nataon'ny orinasa izao mino fa tafiakatra roa eny no ny mpandray anjara tamin'ity ny fanirinay zany iry andray anjara satria tomombana tsy dia misy loatra ny olana tamin'ny fanatontosana azy. Ankoatran'ny fifaninanana ara-panatanjahantena moa dia nampiavaka ity andiany voalohan'ny Lalaon'ny Arivo ity ny fisian'ny toerana ahafahan'ny ankizy sy ny fianakaviana manontolo miala voly. Ary toy ny mazatra dia maranantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny maresaka iraisam-pirenena ka ny tontolon'ny baolina kitra sy ny taranja baolina lavalava ny tena ibana ao anatin'izany vaovao iraisam-pirenena izany dia iny fanadihadiana ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma mandram-piona ho amin'ny heriny ny toy izao indray veloma tompoko.